Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. Faly mifankahita amintsika mianakavy any atokantrano indray. Ny ho resantsika androany dia ny aretina anankiray, trangana aretina anankiray izay miseho be dia be ary fahita matetika eo amin'ny fiarahamonina dia ao amin'ny ativava ao. Aretin'ny ativava. Tsika malagasy moa dia efa lasa miteny an'izy io foana hoe afta na hoe ulcération buccale, inflammation de la bouche. Zany eo anatin'ny vativavantsika io zany dia misy an'ilay zavatra ohatran'ny goka dia fotsifotsy dia ohatra amin'ny marary manaitaina. Zay zany no horesantsika, ho velabelarintsika androany. Mino fa mety halianantsika any atokantrano izy zay satria zavatra fahitantsika andavanandro. Misy ny olona sasasasa mbola tsy mahafantatra an'izy io hoe inona moa no antony, inona avy ireo antony. Manarak'izay ho resantsika kokoa hoe ahoana no mety ho fisehony. Azo tsaboana tsara koa ve izy io? Zany zavatra zany no ifampiresahantsika hazavana eto. Amin'ny terme médical moa zany aminay dokotera dia misy fitenenana ilay izy ulcération buccale et inflammation de la bouche. Misy miteny ihany kokoa ilay izy stomatite amin'ny teny frantsay. Izy io dia zavatra fahita andavanandro. Ny ao anatin'ny ativava ao na ankizy kely na olo-dehibe na amin'ny tanora dia mety ho voan'izy io. Ohatran'inona ny lokony, ohatran'iza ny habeny, ohatran'iza ny habetsany, zany ny fanontaniana mipetraka satria arakarak'izay ny antony mety mahatonga an'ilay aretina. Misy mibotsimbotsina kely aty amin'ny molotra, eto aty amin'ny molotra aty mety ahitana anazy. Tsika malagasy matetika dia miteny hoe mivoaka fanaviana. Misy indray moa no miteny hoe marary aty. Idirantsika lalina be izay fanazavana zay. Misy izy ireny amin'ny ankapobeny amin'ny voalohany tsy marary ilay ulcération dia rehefa avy eo miha-marary. Ao amin'ny ativava, raha eo amin'ny ankizy kely izy io dia hita eo ambany lela eo matetitetika. Izy io dia menamena aloha amin'ny voalohany. Mety ho fotsifotsy ihany koa. Mety mahita zavatra fotsifotsy mipetapetaka maromaro ohatran'ny lacret eo amin'ny ao anatin'ny ativavan'ny olona ao. Mety misy ohatran'ny ampoule ohatra mibotsina reny ilay izy dia avy eo mivanky. Ny habeny miovaova. Indray ilay izy mibotsina dia ohatra misy rano kely ao anatiny. Izy ireny zany dia milaza hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray. Mety izy io ho sinina aretina ratsy be, mety ho sinina aretina tsy dia atahorana. Mety tsinina izy io ulcération non cancéreuse, zany hoe bénigne tsy atahorana, tsy cancer zany. Mety koa nefa izy io mety ho sinina na cancer. Raha ohatra ilay izy ilay tsy dia atahorana dia mety manjavona ho azy afaka andro vitsivitsy. Mety izy io mety ho ela be vao miala ao anatin'ny vavan'ilay olona, dikan'izay misy zavatra tsy mety ao. Mety ho antony eo amin'ny resaka fihinanana hanina n'ilay olona. Tsy mahay mihinan-kanina, mihinana an'ilay sakafo ilay mamay be reny foana. Misotro dité mamay be, aingana be, misotro kafe mamay be indrindra ilay vao maraina iny. Dia ny andro moa zao mangatsiatsika dia lasa mandeha misotro lasopy mamay be na nem mamay be. Anisan'ny antony izay ilay tenenina amin'ny teny ihany hoe facteur favorisant sy facteur déclenchant. Manarak'izay koa mangatsiaka ny andro dia tsy dia misotro rano loatra, déshydraté. Dia ho an'ny olona ilay tsy ampy sakafo moa zany na dia nutrition zany dia mora voany ireny aretin'ny ativava ireo. Io ulcération io zany dia miseho rehefa feno izay zavatra rehetrarehetra zay. Fanontaniana ampiarakintsika ara dia hoe inona avy no antony, cause na hoe étiologie. Antony mahatonga an'ireo ulcération buccale na tenenitsika amin'ny anona hoe afta. Antony maromaro mety hahatonga an'izy eo hiprovoquer anazy. Voalohany mety ho infection, tansantsika eto. Zany inona daholo zany ilay infection. Mety ho maladie systémique, zany hoe maladie généralisée. Mety misy zavatra niditra atao anatin'ny vava, ny irrité nanimba an'ilay muqueuse buccale ohatra. Misy produit anankiray sendra tafatsofoka atao no hanina tapoka, mety tsy nasida be loatra ilay izy na hinana tapoka an'ireny, na zavatra hoe nakiky ny ativava, borosy nify tampoka reny, na le olona le mpanaikitra kapsily le misorotoka dia vahana amin'ny nify ny hanina.
mety na akaikitra zavatra mafy be amin'ny vava manaikitra zavatra amin'ny vava manarak'izay kokoa mety ho allergie mety nisy zavatra anankiray niditra tao anatin'ny vavatsika nohanina zavatra tsy zaka de mety amin'ny ulcération buccale io na amin'ny afta eo manarak'izay mety zavatra nitsindromina tamin'ilay olona de mety atonga an'izy io satria réaction allergique izy amin'izao fotoana zay misy zavatra tsy zaka tsy voatery ho sakafo ihany fa zavatra nampidirina na reny tambavy nety nohanina reny ary de mety amin'ny an'izy io manarak'izay ny favoriser anazy io koa dia ny sécheresse buccale tena maina ny aty vava noho ny tsy fisotroana rano noho ny tsy fahitana rano noho ny fanaovana ny fifadikanina ho an'ny mpino silamo sasasasany de mifanaovana ny ramadany ny ho an'ny katolika de ny fifadikanina le mandritra ny 7 andro ny an'ny protestant ny an'ny kristianina reny zavatra reny zay ny antony mahatonga hoe rehefa lay marary le olona de tsy ampanaovana ny fifadikanina zavatra zany anisan'ny antony mahatonga azy inona moa zany reo antony tena hoe be de be mahatonga ny aftana io ulcération buccale io voalohany indrindra dia ny stomatite afteuse récidivante izy io de miverimberina gaga ianao hoe miverimberina foana lay aretin'ny aty vava zay le antony hoe stomatite afteuse récidivante manarak'izay mety misy infection voalohany infection azo avy amin'ny virus iny le tenenitsika gasy hoe mivoaka fanaviana de lay otrika aretina mahatonga anazy amin'iny herpes simplex viral sy ny zona raha ty ambony izy aty amin'ny aty vava de antsoina hoe HSV1 faralasany amin'ny fitaovam-pananahana lay mibotsimbotsina kely sy ny namana iny de HSV2 zay zany mahasamy hafa anazy zay le infection virale mety infection azo avy amina champignon ihany kokoa izy io sy bactérie champignon ny afatarana azy io champignon de jerena fa tena fotsifotsy be ohatran'ireny karazana angadrano reny ny ao anaty vava bactérie kokoa izy io mety azo avy amin'ny farasisa na hoe syphilis izy amin'ny teny frantsay ary izy io dia tena afatarana anazy efa nitsabotsaboana nanaovana ny ty bain de bouche sy ny zavatra rehetra hoe analana n'lay zavatra amin'ny aty vava tsy mety sitrana mihitsiny dokotera moa malala ny karazany io anina io rehefa aveo hoe ay totaka ny ulcération buccale syphilitique azo avy amin'ny angatra izy farasisa izy io de anjaran'ny dokotera mitsabo anazy mety ho farasisa ihany kokoa zay ny antony hoe tsara manatona dokotera rehefa voan'io aretin'ny aty vava io manatona chirurgien dentiste na manatona ny médecin amin'ny médecine générale fa dokotera malala hoe inona ny antony mijeran'ny antony manarak'izay araka nyresantsika teo kokoa de mety azo avy amina sakafo karazana sakafo ho amintsika sakafo tsy zaka na sakafo efa ratsy reo finakinanana an'ity produit chimique aty karazana produit chimique be da be reo zay miirité manimba ny aty vava io manarak'izay ho an'ny olona mpifoka sigara ny mpifoka rongony de io de tena be dehibe eo amin'ny zaro reny satria simbany ny hery fiarovana simba ny hery fiarovana de lasa simba ny ao amin'ny aty vava satria mariky ny fahatanjahan'ny olona anankiray ny ao anatin'ny aty vava manarak'izay eo amin'ny olona anankiray mety ho antony mahatonga an'ireo le hoe stomatite ulcération buccale inflammation ana bouche na hoe ro afta moa izy ny fitenin'ny olo tsotra anazy de mety mifinanana fanafodin'ny dokotera io mety tsy ho zaka le fanafody na le fanafody mihitsy ny mahatonga an'io ohatra ho an'ny olona voan'ny cancer de manao chimiothérapie de mety iseho io zavatra io manarak'izay ny olona voan'ny cancer ihany kokoa de manao an'ilay tenenina hoe radiothérapie mety iseho koa io zavatra io aretin'ny aty vava io manarak'izay misy ny affection systémique antony be dehibe zany ny antony mety atonga an'io tenentsika lay infection virale teo azo avy amin'ny herpes simplex viral izy io tompoko de mety lasa tafiditra ao anatin'ny aretin'ny firaisana aranofo tadio fa ny herpes simplex viral io na ny amin'ny aty ambony na ny ambany izy amin'ny voalohany be dehibe izy io eo amin'ny olona
manana hery fiarovana malemy eo amin'ny olona le mpandehandeha manana partenaire maro manana olona marobe miaraka aminazy azo tsabo io fianakaviamben'ny varicelle na ny endram-boalavo izy io fianakaviambeny reny izy io de zay mahatonga anazy mora mifindra be nefa kosa mora tsabona izy io manarak'izay misy ny zay tena hoe tsy azo adonoina de ny syphilis lay nyresahantsika teo be de be ny olona manadinan'izy io lasa taka marary ry amin'ny atenda ary de marary ny eo amin'ny antivava adinon'ny olona mieritry manana an'izy io hoe tandremoreo olona fa tena be de be io aretina io de zay ny antony mahatonga hoe rehefa marary ny olona ray de tsy tsara manao bijobijo ny zaza indrindra moa ny vehivavy ny tena mpanao an'io satria iny karazana source hoe antony mahatonga an'lay aretina hiparitaka ataotsika ray aman-dreny bijobijo orokoroana le ankizy kely raha manoroka an'le ankizy kely de ny mitakolaka fa tsy hainy amin'ny vavany bijo papa bijo mama de lasa mifindra le izy indrindra zany rehefa marary tsika de tsy manoronoroka olona foana manarak'izay ny olona voany izy io de rehefa mikohaka na mandreoaka de tsara re olona tapenana ny vava mampiasa mosoara na mosoara AGT io na mosoara lamba mety foana de rehefa avy eo misasa tanana raha vao mba mahita rano sasana amin'ny tsara ny tanana sasana amin'ny savony sasana amin'ny rano na raha sendra manana moa n'lay fanasatanan'le désinfectant reniny dia tsara be mihitsiny fa mba isoroana n'lay fiparitahany de misy kokoa mety ho candidat albicans zay zany ny anakarazan'lay otrika aretina champignon izy io mety mahatonga nyo aretin'ny ativava io be de be izy io eto Madagasikara na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy eo amin'ny olo dehibe moa no tena betsaka izy io betsaka ihany kokoa izy io ho an'ny olo le aretina le champignon candidat albicans io eo amin'ny olona anankiray zay nanao traitement antibiotique be de be satria nahoana zay le effet indésirable ny voka-dratsin'lay antibiotique be de be zay nitsabona aretina hafa de miteraka an'io aretina raha io amin'ny ativava tsy mety eo amin'ny ativava ihany mety isehoana fa mety any ambany any amin'ny fitaovam-pananahy amin'ny vehivavy manarak'izay ny olona anankiray zay namena corticoïde lava be sy matanjaka be misy fanafody zay zany corticostéroïde moa de raha vao namena an'io lava be izy be de be le fanafody de mety hiteraka olana any amin'ny ativava nefa zavatra anankiray io koa misy ao aoriana ny fitsabonana izy io de amin'ny alalan'ny corticostéroïde dokotera moa malala an'iny hoe ahoana no atao io ihany kokoa dia be de be io aretina azo avy io le champignon candidat albicans io eo amin'ny olona manana hery fiarovana milatsaka na hoe manana déficit immunitaire ohatra zareo voan'ny sida ny olona voan'ny sida zany CD1 zany dia tena ahitana an'io aretin'ny ativava ary anisany arany tranga voalohany tranganaretina voalohany ny olona voan'ny sida eo amin'ny aretin'ny ativava tsy mety sitrana eo zay fiaraha-miasa eo amin'ny chirurgien dentiste sy ny dokotera moa zany zavatra izany manarak'izay izy io dia mora mifindra de tena mora mifindra ka tokony ho tsaboana aingana manarak'izay mety ho antony izy io kokoa dia ny traumatisme na ny irritation zany hoe le voatsindrona tapaka reny ny ativava na mibrosy-nify le tsy mahay mibrosy-nify na lay brosy-nify mafy be loatra na lay brosy-nify no efa mandratra tokony efa hosoloana fa tsy kahidy eo na varina eo zay monko ny atsika moa ndraindray brosy-nify anankiray maharitra embolana zany zavatra misy eto amintsika de adino de tsy foitsika be ty brosy-nify ty tsara be ty zavatra ty zany zavatra zany nefa nisy antony mahatonga an'izy io manarak'izay kokoa ny voakaikitra tapaka lay lela mihinana le sakafo le matsiro be ny voakaikitra de adino iny ko facteur favorisant manarak'izay lay misy nify simba de rehefa mitsako sakafo de mahakaikitra tapaka ny molitra na ny lela na ny zavatra ao anatiny eo de iny lasa atony hoe facteur favorisant raha vao misy simba zany nify de hoentina manapitana an'ireny chirurgien dentiste reny mba tsy hatongavany any amin'ny ulcération buccale io na any amin'ilay afta na manarak'izay kokoa dia ny solo-nify
ratsy solonify a mandratra solonify a efa simba zay ny antony hoe manatina ny chirurgien dentiste manatina ny zareo protésiste de atao tsara lay solonify fa tsy maimay io moa anjaran'ny chirurgien dentiste sy ny protésiste manana ny rehefa hitanareo misy tsy mety le solonifinareo na efa simba le solonify de hoety manatona an'ireny olona nianatra manokana anazy ireny fa tsy ataotao fotsiny eo zay koa moa ny antony mahatsara hoe areo olona efa tena mahay an'izy reny no manao an'ireny solonify reny fa tsy ny olona le manaonao fotsiny ery ananiny ery satria misy fianarany reny fa lasa mahatonga ny aretiny ny atovava ny solonify ratsy de indrindraindrindra ny solonify tsy voasasa tsara ny solonify io ho an'le olona manao solonify le mety miala de asory amin'ny alina de sasana tsara de diovina de alohan'ny anaovana anao solonify de sasana tsara borosina tsara ohatra amin'ny nify fa tsika manko matetika tsy miborosy n'lay solonify de manarak'izay kokoa ny nify sosina dia mifavorizen'izy reny manafaingana amin'ny fahatongavan'izy reny manarak'izay dia ny fahatarany fiborosina nify eo amin'ny olona tsirairay de eo amin'izay moa tsika zany eny hoe tsy ampy ny fotoana hiborosina nify na le fotoana hiborosina mihitsiny na hoe tsy miborosy nify mihitsiny misy ny olona sasany a le mandeha isan'andro ihany miborosy nify misy ny olona sasany a adiny ny miborosy nify misy ny olona sasany miborosy nify 2 minitra misy fotoana tompoko tokony hajana amin'ny fiborosina nify manodidina 3 na 4 minitra isaky miborosy nify manarak'izay ny tena fiborosina nify tena tsara dia in-efatra isan'andro vao mifo maraina de miborosy nify avy misakafo maraina na dite fotsiny na mofo fotsiny areo de miborosy nify avy misakafo atoandro miborosy nify avy misakafo hariva miborosy nify de ozy indray nareo any atokantrano any le dokotera demona koa de miteny an'izany zay any ampiasana sahirana be tsy manana oety reo olona miborosy nify de oety ny dentifrice de asina ny ampiasana de asina ny atrano de ampiasana ny ankizy kokoa ampianarina an'izay mba tsy asimba ny ativavan'ny ankizy satria rehefa simba le ativava simba ny nify de mora simba ny ativava tonga ny carie dentaire de tonga ny tartre de lasa mora tonga ho azy ny aretin'ny ativava le afta zany zavatra zany itsika zany mifampianatra tokony mba ampianaritsika an'izany ro zanakitsika itsika ray aman-dreny eo koa ny any ampiasana any ary manana droit ny olona ray isakafoanana manana droit anaovana ny besoin-ny ikarakarany ny nifiny manarak'izay dia ny fomba finanan-kanina re olona zay tena ataotsika hoe tsika ny olona rehetra mihitsy moa tsy nety Madagasikara rery dia le finanana n'ity le zavatra le asida be loatra aliment acide masika be loatra reny le mandoro reny tsy de tsara reny ohatra zalahy le pisotro toaka be reo ny ativavan'ireny matetika de mora simba tanteraka ohatran'io satria nahoana tsy zakan'lay vavan'lay zavatra nohaniny indrindra kokoa eo amin'ny olona lay ankizy le mpihinana bonbon reny raha vava mihinana bonbon de ambasina miborosy nify na tsy mihina bonbon matetika ny ankizy manarak'izay ty silgome chewing-gum reny koa de tena mety ahatonga ny fahasimban'ny nifin'ny olona anankiray noho izany zany ho fisorohana ny ulcération buccale na ny afta na hoe stomatite dia tsara raha voahajantsika daholo zay zavatra rehetrarehetra zay mba tsy hahatonga ny olona anankiray ho sahiriny satria rehefa tena marary ho ativava io tena mampitomany ary tena tsy ahitana tory de miteraka zavatra hafa indray ka mba fitsoroana zany rehetra zany de hoe vao miseho ny tranganaretina de aleo manatina mpitsabo ny mpitsabo ny malala hoe inona no antony nahatonga an'io zay le tenenina hoe cause inona ny antony de nen'ny mpitsabo arakaraky ny antony ny fitsaboana zay le atsona amin'ny terme médical hoe traitement étiologique raha ohatra le antony le izy ka le candidat albicans de le misy inona ny aminonan'iny raha toa la izy ka lay hoe syphilis na hoe lay farasisany eo anatin'le vava de dokotera malala hoe inona ny
fanafody raha ohatra le izy le herpes de inona ny fanafody raha ohatra le izy allergique de inona de ny zavatra tena tsy azo atao de manaonao dokotera tena mihinan-kinana foana hoe zao kirikala nareo vehivavy ny tena mpanao an'io izy le vehivavy orikala ninaky izy zao no nataoko tamin'io fa tena mety be fa mba andramo sao de sanatria le olona ka tsy zakanao iny sao de manao allergie amin'iny produit iny ianao zany zavatra zany fanentanana atsika rehetra ny tokantrano any hoe aleo zavatra voadinika mpitsabo mandany fotoana kely mandeha manatina mpitsabo mandeha milahatra any am'ireny dokotera reny mangataka rendez-vous aminazy de mandeha milahatra any aminazy fa izy mahalala ny antony mijery ny antony dia manao ny fitsabony de indrindrindrindra rehefa manao an'le fitsabonana io ianareo dia tsara hoe anany foana ny numéro téléphone an'ilay mpitsabo de raha misy zavatra manitikitika anareo de lay dokotera anareo azonareo antsona foana hoe dokotera tsy haiko ny fampiasana an'le izy na misy tsy mazava aminahy dia anjaran'lay dokotera mamerina manazava n'lay fanafody namenanao nany hoe na ny fampiasana azy eo atao maraina io sa atoandro sa amin'ny hariva mandritra amin'ny firy andro anjaran'le mpitsabo zay inona dokotera no mety hoe voka-dratsy eo ateraka zay raha tsy voatsabo ia raha sanatria toka hoe tara ny fitsaboana na hoe ratsy ny fitsaboana na tena tsy voatsambo mihitsiny dia miteraka zavatra ratsy be eo amin'ny olona anankiray voalohany indrindra tena lasa marary de tena marary be hoe ativava io ary goka de lasa tsy mihinan-kanina tsy te hihinan-kanina tsy te hisotro rano inona zany ny vokatra zay rehefa tsy mety mihinan-kanina de lasa tsy ampy sakafo lasa dénutri tsy mahinan-kanina mihitsiny mora miditra ny otrikaretina rehetrarehetra rehefa tsy ampy rano de déshydraté raha sanatria moa ny ankizy kely ny déshydraté tena mamono ao anatin'ny fotoana vitsy ny déshydratation ary mampihena ao anatin'ny fotoana vitsy mihitsy izy io raha raisitsika indray ohatra hoe lasa simba tanteraka ho ativava io tena potika tanteraka io ativava io raha toa mola izy ka hoe allergie réaction allergique mety anepitra ao anatin'ny fotoana vitsy lay izy satria misy lay teneninay dokotera hoe œdème de Quink tonga de mibotsina be tapoka daholo ro zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny ativava ry amin'ny tendan'ilay olona ry noho nlay allergie de mety afaty ao anatin'ny fotoana vitsy ohatra ny azo tenenina hoe misy olona ne tsy mazaka fanafody anankiray raha isitsika ny amoxicilline tsy mazaka ny amoxicilline olona io mety tonga de anao stomatite afteuse d'origine médicamenteuse lasa mibotsina be daholo ny ativavany rehetra de indrindraindrindra ry amin'ny lanilaniny ry misy mibotsina be manao hoe œdème de Quink ozy izy zay ary tena mahafaty ao anatin'ny fotoana vitsy izy io raha toa ka tsy voatsambo manarak'izay lasa ho simba tanteraka ny ativava rehetra io de memidiny izy io de mandratra ny lalakanina ambony iny na ny œsophage mety animba ny vavony lasa ho simba ny vavon'lay olona anankiray manarak'izay lasa tsy manana hery fiarovana intsony le olona de mora hidiran'ny otsikaretina zany mety hivadika ho nana lasa abse zany izy io de lasa mingeda be ety ivelany ety na ety amin'ny takolaka na ety amin'ny tenda ety eny zany matetika izy mety hiparitaka be lay otrikaretina na raha eo manodidina eo de mety anao abse de rehefa aveo izy mety anao an'lay antsony hoe cellulite lasa manao cellulite zany ety amin'ny tarehan'lay olona ety ny syphilis indray de lasa goka be ny ao anatin'ny ativavan'leo mety hiparitaka be io de zay moa no tena fitenen'le izy amin'ny terme médical hoe syphilis tertiaire zany rehefa aveo lasa miparitaka io de lasa eny amin'ny hoditra an'lay olona raha ohatra zany le izy ka le aretina azy avy amin'ny farasisy de miparitaka ety amin'ny hoditra de miseho ety iny am'izay le gasy vo manomboka amin'ny teneny iny na amin'ny ativava ao de ny any anatiny any kokoa mety ho simba mety lasa généralisé zany ilay infection ny eo amin'ny olona voan'ny sida moa zany raha olona voan'ny sida ny voan'izy io dia tena lasa malemy satria le candidat albicans matetika miaraka amin'ny virusny sida dia lasa tena malemy lay olona dia lasa tsy mahavita manao inona iny fiatraikany eo anatrehan'ny fiarahamonina zany de zao lasa lany vola be lay olona amitsabo tena manarak'izay lasa tsy mahavita miasa lasa tapaka lava ny ampiasana dia lasa mety ho voaraoko ao ampiasana satria tsy miasa foana manarak'izay lasa tsy te hifandray amin'ny olona satria simba ny sainy za dia mandany vola amin'ny olona lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina zany zavatra zany mety ho voka-dratsiny raha toa ka tsy voatsabo ao anatin'ny fotoana aingana ilay aretina
zay ny anytanana foana hoe tsaratsabona aingana faran'izay aingana io aretina ny ankizy sany olon-dehibe ny tena mora voana izy io ny statistika ananana moa zany de ny olo-dehibe ny tena be deabe voan'izy io fa zany nefa tsy milaza hoe ny ankizy de vo fa misy ny ankizy vo fa nen'ny ankizy zany a vitsivitsy ary mora-tsabona raha mita amin'ny olo-dehibe misy io ny ankizy indray moa zany misy an'le hoe congénital le zany hatrany nanarana ka hatrany de le ny maladie de Bechet zany zany karazan'ny aretina anankiray tena ahitanan'io stomatite io ia nino sy nanantena angamba ny izahay fa nisy zavatra azotsika tao anatin'izay resaka ny fampiresahana zay maromaro vitsivitsy ny zavatra nyresahana ny alana tsiny nisy tsy maintsy nataontsika tamin'ny teny frantsay amin'ny terme médical satria zay ny teny mahalaza anazy fa mino kosa nefa hoe mba niezaka izahay nanazava an'le izy tamin'ny teny gasy mino sy manantena zany fa rehefa misy olona marany ao amin'ny antivava ao dia tsy anaoko totoa fa anatina chirurgien dentiste anatina dokotera dia mino mba tsy ho tonga any amin'la hoe fahasarotana fa dia mirary soa sy fahasalamana ho atsika rehetra mpijery dia misaotra atsika rehetra nijery tany atokantrano tany fa dia mino sy manantena fa misy zavatra maromaro azotsika niraisina tao anatin'ny famelabelarana kely fohifohy zay ny rahantsika nihaino teto sy mijery dia mandra-piona mandra-pitafa tompoko